tafakatra 8.7 ireo olona namoiniainy noho ny Covid-19 hatramin'ny omaly alarobia raha ny atotanisa farany navoaka ny ainao manjerim-panjakana androany alakamisy ny ampienina indray ireo olona namoiniainy ka ny 3 avy eto Analamanga, ny iray avy any Alaotra Mangoro, ny iray avy any Beny ary ny iray avy any amin'ny Sava. 910 kosa ireo tranga vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina ka ny 910 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga, ny 420 avy any Atsinanana, 720 avy any Diana, ny 9 avy any Alaotra Mangoro, ny 10 avy any Maitsaitra Ambony, ny 520 avy any Boeny, 12 avy any amin'ny faritra Sava, ny iray avy any amin'ny faritra Vatovato, 7 Vinany, ny 4 avy any Menabe ary ny 12 avy any amin'ny faritra Analanjorofo. 720 ireo manaraka fitsaboana manerana Madagasikara amin'izao fotoan'izao ka 520 amin'izy ireo dia sokajiana ho marary mafy avokoa ary ny 90 kosa no sitrana raha ny omaly. Raha totaly dia efa mahatratra 403 alina ireo efa mitondra ny sy mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny 20 Martsa 2023 hatramin'ny 13 Martsa 2023, efa 277 sy 3 alina kosa no sitrana. Voatery tsy maintsy ato avokoa ny fandaharam-potoana ho an'ireo mikasa hanao fety sy fitsangatsanganana mamory olona maro any amin'ny faritra Dianana faran'ny herinandro mipaka araka ny didy navoaka ny prefena Tsirana nandroany alakamisy. Voalaza ao anatin'io fepetra io fa mandritra ny 15 andro dia isy ny fepetra maromaro hiatra ny antoerana ary anisan'izany ny fandrarana ny karazana fivoriana sihetsika mety hamory olona mihoatra ny 200, eo ny fandrarana ihany koa ny fampisehoana ara-kolotsaina sy ara-pinoana rehetra, indrindra ny fitsangatsanganana mety amory olona maro be. Isokatra hatramin'ny 12 alina ny bar, ny karaoke, ny toeram-pilalaovana raha toa ka tsy afaka misokatra mandritra io 15 andro kosa ny toeram-pandihizana. Tsy afaka misy manatrika ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena rehetra. Afaka misokatra ny toeram-pianarana rehetra saingy tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana. Mahazo alalana isokatra ihany koa ny toeram-pivavahana saingy tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana ary ny isan'ny olona afaka manatrika izany. No amafisin'ny prefena Tsiranana ihany koa ny fanajana ny fepetra sakana rehetra ary ny tsy fanaovana taingim-be anaty fitateram-bahoaka sy ny hoe olona folo ihany no afaka mandevina izay sanatry matin'ny Covid-19. Iverina hiakatra tsehatra ny tarika maleo volana maromaro taorian'ny nahalasanan'ny Rakotobe Andrenabelana Idada sy Famantanan-tsora Jaonarisona Ifafa afa-tsaony izahay hoy Bekoto androany alakamisy nandritra ny fotoana nanolorana ho an'ireo mpikambana mbola velona ny Mari-Boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national. Anohy ampita ny afatra efa nampitainy zevatra amin'ny rahalahy efa lasa izahay hoy ihany koa Idama nanamafy izany fiverenana an-tsehatra izany. Ho fanamariana ny 10 taona nitarika izany fiverenana an-tsehatra izany saingy anehoana ihany koa fa miara-dalana hatrany amin'ny mpakafy sy amin'ny tantaram-pirenena nitarika. Misy ihany koa ny fampiratiana tsara izany 10 taona ny irana sy ny arahana tamin'ny tantara Madagasikara izany izay atao ao amin'ny Mozean-tsary ao Ambohida, mozea vao nosokafana androany alakamisy ka ny fampiratiana momba ny tarika mahaleona nanomboana ny hetsika rehetra. Anamariana ny fankasitrahany firenena malagasy ny anjara biriky nentin-tarika dia notolorana Mari-Boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national Istella Mbolavelona sy ny mpitahiry ny antota-kevitry ny tarika, notolorana ny Mari-Boninahitra commandeur de l'ordre national kosa Inary, mpitendry gitara, mpiara-miasa akaiky amin'ny tarika taty aoriana.